Tsy misy intsony profesora malagasy mahay amin'izao hoy nambarany mpitondra teny Flo Andrajoelina raha ny vahiny tao anaty fandarana iray ny tenany. Teny izay niteraka resabe tao anaty tambazotra serasera Facebook indrindra fa teo amin'ireo mpampianatra mpikaroka malagasy. Ny fanakalozana mahakasika ny professeur malagasy moa nanana ny maizy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa tenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay professeur malagasy moa nanana ny maizy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay. Araka nambarany Dr Soleiman mpampianatra mpikaroka dia midika eo fanaovana tsinitsina azy ireo izay mikeliana tanteraka manasoa sy manapita fahalalana ho an'ny zanaka malagasy iny teny iny ary sokajiana ao tsy fanomezan-danja ny asa fikaroana eto Madagasikara. Itsikilana nefa dia maro ireo manampahaizana malagasy izay efa lasa nivelany na ampianary ny profesora malagasy. Izy ity moa ny profesora no voaresaka zany hoe le mpampianatra rehetra eny anivon'ny anjerimanontolo na ny fampianarana ambara tonga ambony. Ny tsara patsahivana antsika voaka malagasy izay mihaino sy manaraka an'izao fandaharana izao anatin'izao vaovao izao dia ny mpianatra rehetra mivoaka teto Madagasikara izay nianatra teto lasa tany ampitan-dranomasina dia ny ankamaroany dia nahazo amin'ny atolony hoe vatsym-pianarana rony zany hoe nahay zany ireo mpianatra ireo izay nampianarana profesora malagasy. Be dia be ny projet de recherche eto Madagasikara izay mpikaroka eto Madagasikara avokoa no manao azy ireny miara-miasa amin'ny vahiny ary ny vahiny aza mangataka hiara-iasa amin'ny profesora malagasy. Raha ny mpikaroka vitsivitsy zao no tantaraiko amintsika be dia be mpikaroka eto amintsika eny no avita publication amina revue internationale malaza. Be dia be moa ny plateforme Elsevier, Google Scholar, Friction sy misy amin'ny professeur eto amintsika aza nahazo ny ataontsika hoe prix international. Misy tamin'ny professeur teto amintsika iny zao vao nalaza voatsela akory iny tamin'ny resaka biodiversité professeur Lilson nankasitrahany iraisam-pirenena no nylenta zay ananany fa ny zavatra mampalahelo zany dia hoe netsika eto Madagasikara eto zany no aratsiana nefa ny any avelany mamelanja savy le hoe mpaminany tsy masina tanina. Manoloana izany dia tokony hanao fialantsiny pahibe maso ny fitondrana ho nambara ny Dr Soleiman mpampianatra mpikaroka manoloana inteny izay nambara ny mpitondra teny Flo Andrajoelina iny. Ny fangatahanay zany dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana ambony zay mangataka amin'ny olona izay tompona andraikitra ihany koa nanao an'ilay ataontsika hoe tsy falavorariana raha-pitenenana mila maneho fialantsiny pahibe maso satria mandona fona mpampianatra be dia be reny zavatra ireny azadino fa mpampianatra ny amin'izao tsika amin'ny teny izao karazany manao asa soa ny enimpolo isanjato mpampianatra ny université dia tsy karamaina ny fanjakana nefa izy ireo ny vola tokony omena azy ireo le atao hery complémentaire ne hatramin'izao ny taona 20 hatraty mbola tsy voaloha dikan'izay manao asa soa izy ireo kanefa mbola misy teny mankarary foa ny efapolo isanjato zala aminay izao zany izay ny mpiasa-panjakana mandray karaha isam-bolana nefa araka ny voafaritry ny lalàna moa dia ny hoe misy ny asa mihoatra dia iny le tsy maintsy andoavana ny hery complémentaire nefa tsy mampaninina anay zany noho ny fitiavana nyity asa masiny ity. Ny asa fikarohana dia tsy mila manafatra mpampiofana avy any ivelany satria samy manana ny asa fikarohana ny firenena tsirairay hoy hatranambara ny Dr Soleiman mpampianatra mpikaroka. Ny fanakalozana traikefa izy no misy fa tsy fampiofanana velively. Ny fikarohana iraisam-pirenena tsy misy an'izany hoe manafatra mpanofana avy any ivelany zany fa zay le atao hoe recherche universelle samy manana ny contexte misy azy io. Ny diplôme na doctorat tsy hoe rehefa hita Madagasikara dia hafa dia rehefa ny ampitan-dranomasina dia hafa fa mira lenta zany atao hoe diplôme na doctorat zany mira lenta zany atao hoe professorat zany azadino fa Madagasikara ne manana professeur agrégé maromaro ary ny professeur agrégation zany amina professorat tsy atao eto Madagasikara tsy ambany mihitsy tompoko ny fampianarana eto Madagasikara ny ankabetsahan'ireo mpampianatra eto amin'ny université reto inge manao fampianarana ny ampitan-dranomasina any dia midika ve zany fa ambany ny fampianarana any tsy izay le izy fa hoe amin'ny alalana conférence sy ny fikarohana dia efa mandeha ho azy ny fiara-miasa sy ny fifankalozana traikefa fa ity tsy sahala amin'ny fambolena akory ka hoe andeha nareo formena fa amboly an'ity tsy izay ny fikarohana fa amin'ny alalana fiara-miasa sahala amin'ny efa nazavaiko teo be dia be ny projet de recherche hiaraha-miasa fa tsisy an'izany atao hoe mifanoro sy manao formation zany. Mariana fa namoaka fanambarana ihany koa ny teo anivon'ny CSS na sendika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra.
ny tokony anaova ny fitondrana fialan-tsina Pahibe Maso manoloana ilay teny izay nolazainy ny mpitondra teny Filoha Andrajoelina fa tsy misy intsony profesora malagasy tena mahay amin'izao. Andriamato Diorlin Retoniang di rebara zay miarabara hi sir. Everybody out there. How are you? Zay ny fahintsika dia tanora manampahaizana mpanabe mitondra nytony ataontsika hoe manao développement personnel ihany koa fa misehatra ny fizahantany moa zany tena anisan'ny anasana azy eto satria dia isan'ny manana traikefa amin'izany izy ary fotoana tokony mba resahana zany ihany koa zao ny antony dia mbola ao anatin'ny fotoana amin'ny fialan-tsasatra misy ihany koa ny fiteny amin'ny fiteny teknika ao anatin'ny haute saison Madagasikara raha teo zany zao dia ataontsika hoe mampiatrany ireo fiaonana teo ny COI farany teo dia misosoka indray koa zao ny SADC zany raha mitian'io ity zany zao dia fivorian'ireo ministry ny rarambahiny eo anivon'izany SADC zany manamarika an'ity fotoana ity dia vita io dia misy ihany koa ny fivorian'ilay hoe troika anivon'ny SADC zay mialohan'ilay fivoriana tampony zay ataon'ireo filoham-panjakana sy filoham-pirenena zany any amin'ny faran'ny herinandro any ity androny 12 ny volana aogositra ity dia andro resam-pirenena ho an'ny tanora journée mondiale ho an'ny jeunesse zany dia zava-dehibe ihany koa ny resahana zany satria Madagasikara dia ponina tanora ny atsasa manila amin'ny ponina eto dia tanora dia fotoana zany mihitsy zay dia tanora maromaro zany miara amin'ny farimin'eto zay ataontsika efampidirana ihany zany raha mahakasika an'izany tanora zany koa na matsitratsatra fotsiny tokony fahalamana satria am'tiany io koa nandeha raha-pitsarana le tanora manao politika zay mitranga any Tuileries any zany dia ele arabe vahiny hoenitsika io ihany ny vaovao mahakasika an'izany fa miditra amin'ny votoatiny tsika Diorlin aloha tonga dia atao an'izay dia mifanakaiky koa tsika ao anatin'ity fandaharana ity manana vina zany zao Madagasikara tanjona moa zany hoe mpizahatany efa mba million zany le eritreritra aloha zany zao raha ohatra teo amin'ny hoe amanetsiny izy taloha hoe telo hetsy dimy hetsy efa mba tapotrisa zany amin'ny 2028 eo amin'ny 2028 eo zany fa ny tena mahagaga nge zany sy ny tena ipetrahan'ny fanontaniana hoe mihoatra amin'ireo nosy manodidina Seychelles, Maurice, kely raha mivelara-tany raha totsika hoe ny zavatra ao anatiny eo amin'ny hoe tena misarika mpizahatany dia verezintsika lavitra mihitsy izy na amin'ny faune et flore na amin'ny lavitotsika hoe ny toetany tsika manana zany hoe fahavaratra aloha ataony sintsisy fa naninona izy eo zany Diorlin inona ny tena tsy atratrarantsika lizy mihitsy fa dia miaina na le 300 000 na 500 000 dia eo ihany zany mandroso memitra eo inona ny tena tsy haiko sakana ve le izy inona tsy naombiaza antsika satria mbola hiditra ao anaty filaisika amin'ilay SADC manko izy rehefa ao satria tsika ve discible ao anatin'ilay hoe manao le promotion le tourisme sa hoe tena tsy haiko hoe misy intérêt antsika ve ao anatin'ity resaka amin'ity fianakaviam-be ao anatin'ity Afrika Atsinanana ity na ny communauté amin'le Afrique australe amin'ny SADC zany ao anatin'le izy dia mba omeko kely fotoana minitra vitsivitsy ianao zany mba ahafahana mba midécortiquer an'izay tranga zay. Ya voalohany indrindra aloha dia misaotra anareo nanasana dia taonivon'ity fandarana be miray ity antenaina fa ny zavatra ho resantsika eto dia hampiray ny malagasy rehetra na dia atao hoe tsy mitovy firehana zany ny isika samy malagasy eo amin'ny lafiny zay fomba fijery zay faharoa manaraka an'izay dia miarahaba anareo mpanao gazety Toky sy Zoukbe Roland amin'ity andro an'io ty dia tsy adino koa isika vahoaka malagasy zay manaraka nyty fandarana be miray ity amin'ity andro an'io ty ny manaraka an'izay ngambany dia araka ny voalazanao teo misy ny iakam-pitsarana zany ny namana anankiray zay any amin'ny faritra tsy mandrefana dia tsy izy moa zany fa ili arabe vahiny dia tsy hainy tsy hiompo amin'ny rahalahy na mahasamy tanora fotsiny ary eo ihany koa moa indrindrandrindra ny mahasamy zanaky ny fahatan'ny Tuileries koa dia zay zany no teny avy aty aminay hoe miampo tanteraka amin'ny rahalahy Ilia arabe vahiny zay mpanao politika ihany koa moa zany sady tanora teo ary androany dia araka ny voalazanao teo dia andro natokana ho an'ny tanora zany
de ny fanontanianao angambany a mahakasika ny hoe inona ny sakana tsy ahatratsaratsika n'le tanjona tena marina koa ny voalazanao teo misy sakanao raha tsy resaka fotsiny sika ny sakana tsy nahatsatsaratsika n'le tanjona zay napetraky ny fitondram-pandrakana tamin'ny mandany voalohany de hoe amin'ny fiafarany taona 2025 dia hanatratra 5 hetsy mpizahatany zay zany ny tanjona tany amin'ny PGE tamin'ny premier mandat ny filoha ankehitriny tsy tsatra le tanjona ary tena mbola lavitry ny afo ny kitay satria raha ny tarehimarika fotsiny a dia mbola mahery ny atsasa manila n'izay tanjona napetraky fitondram-pandrakana tamin'ny 2025 zay a ny tamin'ity 2025 ty a no tratra zany hatreto ny sakana ho amanokana izay mpisehatra amin'ny fizahantany ary teknisianina ihany koa zany a dia mahatsapa zany fa tsisy politika mazava apetraky ny fitondram-panjakana ray zay faharoa tsisy ihany koa finiavana zany a hampandrosa ny sehatra ny fizahantany inona mahatonga na miteny an'izay a hanome ohatra vitsivitsy za zay azosika tarafina ny fiainana andavanandro ny orinasa mpitaterana nabakabaka Madagascar Airlines ohatra dia sakana anankiray tsy ahafahantsika manatratra n'le tanjona na de hitatsika fa misy finiavana fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny zavatra lazainy satria io moa zany a afaka milaza atsika hoe anatratra ray tapitrisa mpizahatany amin'ny fiafarany taona 2028 isa taona fa rehefa tsy mipetraka mazava le politika dia namany resaka fotsiny le izy ary mijanona ho objectif fotsiny zany fa tsisy paikady entina manatratra n'le objectif ka izay zany teneniko hoe zay zany ny sakana voalohany dia ny faharefony orinasa nabakabaka ananatsika zany tsina zany fa le Madagascar Airlines marina fa ny anarany niova ary tsara tare satria amin'ny teny anglisy fa kosa lay paikady ny politika mpanjakana zany amin'ny hanarenana le orinasa fitaterana bakabaka ty dia mbola tsisy mazava inona concrètement ino izy io Durlin tsy afaka tsy midesservira reo faritra ataotsika hoe destination touristique loatra sa hoe lafo ny sarany sa hoe tsy maro-potoana le compagnie zany ny voalohany a dia aoka fantatsika fa reo firenena zay voalazanao teo hoe toandry Île Maurice dia manana compagnie mpitaterana bakabaka tsy midesservira n'lay desserte aérienne ao anatiny ihany fa hatrany ivelany ary misy an'izany Air Mauritius zany a zay ahoana fomba ahafahana manana fiaramanitina zany ny compagnie mpitaterana Madagascar Airlines afaka mitatitra mpizahatany zany avy any ivelany mandra-patonga eto amintsika satria raha ohatra kasika atao anatin'le fotoana atao le misy an'le hoe destination vania zany hoe mampifandray an'ireo ngamo tsy tao anatin'izany ve izy hoe Madagascar, Maurice, Seychelles efa nisy an'izay hoe mba miodina amin'ireo nosy ireo zany Ilvanie misy an'izay fa izao le izy ny firenena rehefa mametraka n'izay fiara-miasa reny rehefa hitany fa nde ataontsika hoe tsy mahazo tombony izy ao anatiny zay fifanaraha-piara-miasa zay zany dia normal izy raha ohatra ka tsy mitohy zay fiara-miasa zay zany ka io samy miady ny tombotsoany ka zay mahatonga ana miteny hoe ny solution zany à long terme fa le à court terme ny voalazantsika teo hoe fiara-miasa am'ireo nosy manodidina zany nosy rahavavy ao anatin'le Ilvanie mba ahafahana zany nde ataontsika hoe manao circuit combiné moa filaza azy amin'ny terme technique ino circuit combiné zany dia ahoana fomba hampiarahany mpizahatany rehefa tonga aty amin'ny île de l'océan Indien izy hoe sady mitsidika Madagascar izy no makany Maurice makany Seychelles satria efa aty amin'ny océan Indien ihany zany dia zay no nametrahany le Ilvanie zany ka rehefa tsy ahitany ireo compagnie mpitaterana bakabaka zany vahiny tombotsoa de mazava ho azy izy mety tsy mazoto izy tsy mampisy appétit zany zay zavatra zay fa ny solution à long terme zany ho anahy manokana zay mpisehatra ny fizahantany dia ahoana fomba ananatsika n'izay zany hoe aéronef na ko hoe fiaramanidina zany afaka any propre ho an'ny Madagascar Airlines zany mitatitra ireo mpizahatany zany makaty zany mijery ali satria tena tanjona ty fandarany ty zany de hoe ahoana ny satria secteur pourvoyeur na devise
ny ray ary tia koa nefa ny secteur azalazaina fa transversal ihany koa ny resaka tourisme zany hoe tourisme resahana azy fa be dia be reo ataontsika hoe activité mifanaraka io transport ny resaka tôlerie hébergement restauration etsetraetsetra zany ao anatin'izy fa ohatran'io zany hoe mety fahadisoana politika ve sa hoe ahoana satria efa nisy compagnie privé any ange nanao an'izany zavatra zany efa tsy mena tsy manino am'resaka lisy moa zany satria nisy an'leo Madagasikara Airways efa nanao an'le dessert tato anatiny efa nandeha tao amareo île voisine zany hoe reo nosy manodidina ihany koa efa mba nanomboka nanao an'izany tsaiko hoe tokony fanohanana an'ireny mba iroborobo ary isiny hafanao an'izy io zay nge zany tokony teo raha ohatra ka hoe menanao zany efa nisako mihitsy zay tamin'ny voalohany hoe misy zavatra anankiroa zany na tsy manana politika mazava ny finjam-panjakana ka mahatonga ny io tarehimarika io zany tsy miakatra na zany le objectif zany tsy tsatra na tsisy volonté ny finjam-panjakana mihitsy zany ao anatin'ny fampiroboroborana izay atsy ny fizahantany na mety izy roa miaraka mihitsy sady tsy manana politika mazava izy no misy olona koa zany te ampiroboroba ny atsy ny fizahantany zany eny fa na ny secteur privé fa kosa lay finiavana finjam-panjakana mihitsy no tsy misy zany ka izy roa zay raha ohatra ka izy roa zay zany ny zavatra misy dia mazava ho azy lasa fragiliser le secteur na koa ijanona kely am'sehatra ataontsika hoe fitaterana bakabaka diorlin satria ohatran'io ve zany nahita opportunité satria zao moa zany resana besaka tao anatiny ataontsika hoe efa ho eritoara latsaka teo zany zao misy an'ity hoe Emirates ity zay manao hoe Dubai Antananarivo Mahé Seychelles ary mieritreritranao an'le hoe atao anatiny ihany koa anatin'l'izy zareo zany mahita opportunité ao anatin'l'izy ve ao anatin'izany sa itsika zany ohatrany hoe balita kely eto anatiny eto mena ihany fa tsy ambinina ao anatin'le fandehanana raha ny fomba fijeriko ny Emirates Airlines zany io mila jerentsika fomba fijeriko aty amaha teknisianina na mila jerentsika hoe aiza no firenena mpandefa mpizahatany betsaka maneran-tany ray zay aiza ny firenena zay mankafy ny akanto Madagasikara le biodiversité nesahanao teo faune et flore ny kolotsaina sy rehetra rehetra de satria ny essence ny resaka tourisme tena plutôt zay andahoara de tokony mitodika makany zany le fiarah-miasa am'ireo compagnie mpitaterana nabakabaka raha miresaka atsika Emirates Airlines aty amin'ny firenena arabo ange zany isika ve mieritreritra fa ireo arabo reo dia mankafy an'izany resaka biodiversité zany na ny hakantony Madagasikara zany hoe le écotourisme mampalaza Madagasikara mihitsy zany sao de diso paikady isika raha ohatra ka hampiroborobo ny resaka investissement eto Madagasikara amin'ny lafiny fizahantany satria misy antsoina hoe ino filaza azy tourisme business zany hoe tourisme d'affaires le tourisme d'affaires dia ahoana fomba ahafahantsika misarika mpizahatany tsy anao zavoarina liany aty zany hoe tsy jeren'ireo biby reo zany ny mahamay azy fa hanao investissement amin'ny resaka hôtellerie amin'ny resaka restauration satria ny voalazanao teo de hoe transversal ty secteur ty zay transversalité zay no mila jerentsika le priorité ao anatiny ao hoe inona no priorité ny biodiversité aloha zany no ananatsika raha mpitahana finosy raha vavy sy Afrika zay ny ataontsika hoe naty amin'ny région atsimy fotsiny ara amin'ny SADC io zany satria zay moa resantsika rehefa aveo zay zavatra zay zany no mila apetratsika hoe ahoana fomba ahafahantsika de ataontsika hoe mitodika am'ireo firenena zay mpandefa mpizahatany makaty amitsika zany amin'ny lafy fitaterana nabakabaka ka raha isaka écotourisme resantsika zany satria zay no promotion ataontsika any ivelany dia disokady sika raha ohatra ka mitodika amin'ny firenena arabo amin'ny alalan'ny Emirates Airlines satria ny alian'ireo mpizahatany avy any Dubai ohatra dia tsy anao fizahantany akory fahitako azy satria mba mandeha ihany ny tena any anaty ala any anaty valanjavaboary any fa itsatany arabo any fa ny mpizahatany avy any firenena Européenne ny Amerikanina ny any Aziatika zay no betsaka any anaty ala ka inona ary na maika finjam-panjakana zany mitodika amin'ny Emirates Airlines ny fahitako azy zany dia eo amin'ny lafiny resaka tourisme d'affaires zany hoe inona no possibilité d'investissement afaka ataon'ireo arabo reo tonga eto Madagasikara zany de any nefa ity ny zavatra tsy tsapany finjam-panjakana dia est-ce que sécuriser ve ny investissement eto Madagasikara satria raha tsy resaka fotsiny tsika ny angovo ny insécurité ny lenteur administrative ny lalana zany rehetrarehetra zany dia tsy mampisy appétit an'ireo investisseur zay manity ampiasa volana zany amin'ny lafiny hôtellerie sy restauration
sosanatsy ny vava koa mety zavatra hafa mihitsy fa ivelan'ireo zany hoe sarotsaroa manao anatiny zay resakan'ilay hoe destination île Vanille teo Madagasikara isan'ny raha nikatsikatsy evan'izantsika teo hoe manodidina ny telo hetsy nefa Maurice ezakaikitsika etsy any amin'ny tery-tapitrisa hoe ny promotion ny Madagasikara hoe zany ny olana sa tsy lina amitsika lay hoe afatsy a Maurice ohatra de mba mipasika ny Madagasikara Seychelles sy ny sisa hoe inona mahatonga an'le vahiny zany tsy mety hoe tsy lina amitsika ao anatin'le izy le politika mihitsy oa le politika mihitsy ka veriko nay mandeha eo amin'ny lafiny fitaterana bakabaka zany hoe ny avantage ndreo firenena zay be mpitsidika reny dia manana compagnie mihitsy zany hoe raha makatsy Maurice mety tsy mety makaty Madagasikara zay mihitsy zany le izy de ny faharoa manaraka an'izay dia lay ndeha ataontsika hoe foto-drafitrasa zay mifanaraka am'le fizahantany eto Madagasikara zany no tsy mamaly ny hetaheta ndreo mpizahantany tonga eto amitsika ary farany fa tsy latsa-danja dia ny kalitaoan'ny service ile qualité de service zany hoe ireo olona zay misehatra amin'ny lafiny fizahantany zany eto amitsika raha ampitahany am'ireo firenena amin'ny nosy rahavavy sy aty amin'ny région faritra Afrika zany dia resiny zareo lavitsika amin'ny lafiny kalitao raha tsy resaka fotsiny sika tsy promotion ty fa resaka teny anglisy vitsy tompokoa ny olona misehatra amin'ny fizahantany eto Madagasikara miteny anglisy zany nefa ny mpizahantany maneran-tany ao anatin'lay ray faingo 10 lavitrisa de ny akabeazan'ireo de miteny anglisy daholo raha isika fotsiny ny firenena folo voalohany zay mpandefa mpizahantany maneran-tany zany ao anatin'izay ny Chine ny Amerika sy ny karazany dia roa ihany ny firenena miteny frantsay ny Italie sy ny frantsay fa ny akabeazan'izay dia miteny anglisy zany hoe raha katy zany reo firenenareo de nefa vitsy ihany ny olona misehatra amin'ny fizahantany zay zany dia lasa mahita olana zany de rehefa tonga aty izy amin'ny voalohany de tsy afapo nohon'izay barrière linguistique zay dia mazava ho azy lasa manao communication de bouche à oreille izy de tsy mampisy appétit an'ilay ho tonga makaty amitsika na dia manana ireo loharankarena voajanahary sika zany eto Madagasikara isan'ny atoko tonga roan'ireo firenena isan'ny hoe mahasarika malina mpizahantany ho avy any aminy zany le hoe itsika mazany zany masika tourisme balnéaire zay tena tiako atongavany io zany Durlin tsika eto manana morontsiraka moron-dranomasina torapasika am'izay karazany misy eto daholo tena olana koa zany am'izao fotoana zao asa hoe tena zay mihitsy fela izy hoe maninona ny toerana zay ataontsika hoe misy andreo foana ny flore sy ny etsely ny resaka écotourisme ratsy be zany lalana mandeha magnano be kopaka zany ianao zany de tsy mandritry tsy 35 tsy 365 jours sur 3 no afaka mandeha makany fa raha vao migadona ny ora-bavara de efa mikatona mihitsy moa zany ny any rehetrarehetra any nefa zany tsingy zany de isany mampalaza atsika zany manambolo zany de mahafinaritra be no mandeha makany ny toerana sationa fotsiny zany resahako zany fa zay mihitsy vile izy ny firena de sarotra ho an'le gasina le tourisme ato anatiny ato ary zany mba andeha am'zany de ohatrany sarotro faharoa eo am'le infrastructure tsako ny accueil ave zany amin'ny resaka hôtelier zany tiako tenenina indray hoe raha tena ho avy tokoa moa zany million de marina zany fa tsy hoe tonga ny ray andro fa ao anatina vanim-potoana zany fa ny efitrano ampiatranona ny jaroko nge sa efa niova zao le hoe amin'ny accueil inona tena tokavam-panao mpizahantany io tele matory any anaty tany sa ny anaty hôtely sa ohatra mba misy gamma ihany koa matsy le izy hoe ty mba haut de gamme ty ny tsy haiko misy an'izany koa le izy mba tsara fantany ny antony antsy de zao mety misy tean-draharaha anao fa ianao zao de efa namipiste anankiray hoe mila mianatra teny vahiny donc teny anglisy amin'ny sehatra io akoatra ny fahaizana ny tantara sy ny kolotsaina sy ny sisana sy fa zany isan'ny lesiko zany am'izao fotoana zao raha amin'ny firena indrindra fa ny eto Madagasikara mety betsaka ihany ny tanora mba mianatra ao anatin'ireny sehatra ireny hoe mety secteur mety ahafahana mamorona asa ary mbola malalaka zany midadasika ao Madagasikara fa eo am'izay lafiny anakora zao hoe maninona ny toerana amin'ireny toerana ireny sarodalana tsy accessible ny efitrano fatoriana vitsy mbola ezaka be tsika raha hoe ampiatrana zany anana objectif na million de touristes zany Durlin ny azy zany ny fomba fijery koa de ahoana fomba ahafahantsika manatratra n'ilay ray tapitrisa mpizahantany amin'ny fiafarany taona 2024 de raha io zany no tanjona napetraka amin'ny fitondram-panjakana ka tiatsika ho tratrary dia mila sectionner tsika afahantsika manatratra n'le tanjona
raha ohatra ray tapitrisa mpizahatany io Isa-taona izao, dikan'izay zany a manodidina ny 10,000 alina mpizahatany isam-bolana no tokony tsatsariny Madagasikara. Aveko ndray mandeha 10,000 alina mpizahatany zany afatsika manatatra. Izy io zany vanim-potoana firy 12 volana sa ao anatina 4 volana zany resany. Io zany efa niteneniko tia tany Sainte Marie satria ny tena efa membre ny office du tourisme tany Sainte Marie. Hoe azo atao tsara. Eto Madagasikara zany tsy tokony misy zany hoe basse saison sy haute saison zany. Tsy tokony misy any firena hafa nge tsisy an'izany. Azo natao tsara ny misarika mpizahatany zany manomboka amin'ny volana janoary hatramin'ny volana Desambra. Tokony hahita produit foana isika eto Madagasikara amidy. Ary ny diversification des produits zay no iangaviana antsika isika satria za koa anatiny mpandraharaha mpizahatany miresaka amin'izy ianao miresaka office du tourisme ianao sa tena acteur mihitsy ohatra hoe surtout ma zany ny Théo dia tour opérateur regny le voyagiste zay mikarakara ny fahatongavany reo mpizahatany zany tonga eto Madagasikara zany hoe raha tsisy ny voyagiste zany dia tsisy mpizahatany tonga eto mazava ho azy ma zany tsy hoe fitaterana ma zany iny anjara fanjakana fa ny secteur privé zany dia misy antsoina hoe les voyagistes dia les organisateurs de voyage satria ireo no mivarotra ny Madagasikara any amin'ny site web ka any no manao réservation mpizahatany zay vao tonga ety Madagasikara amin'ny alalany hetsiky nataon'ny fitondram-panjakana ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana an'ilay fitaterana nabakabaka dia rehefa tonga eto zareo zany dia misafidy amin'izay zany hoe any anatin'le site web zany de efa fantatra hoe reto daholo ny produit zay afaka jerena ny Madagasikara. Ina mahatonga anao miteny hoe manomboka janvier jusqu'à décembre azadino amitsika miteny zao misy ny baleine fotoana fahatongavany baleine zao normal zany fa ny caméléon sy ny reptile moa zany amin'ny ankapobeny zay le hoe tourisme herpétologique zany hoe ny fizahantany miompana bebe koa fijerena reny biby misy kirany tafitsy anatin'izay ny caméléon tafitsy anatin'izay ny crocodile tafitsy anatin'izay ny lézard tafitsy anatin'izay ny serpent amin'ny fotoana fahavaratra no ivoahany reny de dikan'izay zany manomboka mois de volana martsa zany manomboka volana octobre zany hatraty volana martsa azo atao foana misarika reo mpizahatany zany ary ny anglophone no tena tian'ireo biby reo dikan'izay zany ny olona avy any Pays-Bas ny olona avy any États-Unis ny olona avy any fa zay foana anjara finjam-panjakana no mijery ny côtéany fa ny tour opérateur zany dia efa manana produit izy ho amidiny fa ny misakana an'ireo olona reo tsy hahatongavanao de lava zavatra voalazanao teo de hoe mety ratsy ny lalana zany hoe le accès makany amin'ilay parka hijerena an'ilay biby le accès makany amin'ilay toerana ahafahany makafian'ireo zavatra ho jerena tsy resana ny sécurité aloha tsy resana ny sécurité tsy miresaka tsika sécurité fa lalana fotsy zany hoe le accessibilité dikan'izay zany samy mijery na ny andany sy ny ankilany hoe inona ny anjara fitondram-panjakana ao anatin'izay fampirobona fizahantany zay de inona ny anjara ny secteur privé de hijanona amin'ny secteur privé zay misy ana ahoana fomba ahafana midiversifier les produits mba tsy hisy le hoe basse saison sy ny haute saison aorinan'izay tsika de miditsy ny saison le baleine am'izay zany hoe manomboka mois d'avril efa tonga le baleine satria manao plusieurs kilomètres maro izy avy any amin'ny Antarctique tonga eto Madagasikara ina mahatonga azy makatia satria aty izy no miteraka manao couplement de isataona zany tonga aty foana ny baleine dikan'izay zany manomboka mois d'avril jusqu'à mois de septembre mijanona aty ny baleine nefa ao anatin'izay ny lemirien mbola azosika jerena azon'ny mpizahatany jerena zany ny vorona azo jerena de hijanona koa am'le resaka koa le kolotsaina koa de misy saison zany hoe le haute saison dia mampalaza ny afovoantany ny resaka kolotsaina miompana amin'ny famadiana dia azony tour opérateur atao koa zany zay efa misy manao moa zany betsaka manao zany any ampanaovana circuit azy ohatra hoe makany amin'ny sud ohatra izy de iny andalana eny izy misy mahita famadiana de anjaran'ny le guide zany miorienté an'izay ina ty côté aspect culturel zay zany amreo mpizahatany zany ohatra hoe makany amin'ny moyen ouest makany ambondava ohatra eny andalana eny de mahita ndre mpizahatany dikan'izay zany anjara ny acteur privé zany secteur privé no mampisongadina hoe inona les produits misy eto Madagasikara mba hialana am'le hoe misy haute saison misy basse saison marina fa hoe any amin'ny secteur ny hoe ny privé ny tena iompana ny fanokevitra sy ny fanazavana ety Turlin fa
nazanaty zany mety ny olona nge mba liana ihany hoe am'ireny resaka ataontsika hoe toerana manokana tsy dina faritra rovana ndray de misy droit d'accès misy vola aloha mibetsaka am'ireny moa zany tantanany hoe MNP zany Madagascar National Park de zegny le fanontaniany olona ao anatin'le hoe fa maninona aloha zany ohatrany hoe lafo hoan'ny rena fa hoan'le teratany zany sara-pidirana amin'ny toerana sasany am'ireny faharoa le vola ve tsy mba misy tamberina am'le fanatsarana le resaka le accessibilité zany mandehana am'le toerana sa tsy tiditra lala amin'ny resaka gestion zany le izy fa mba mametraka ihany ny olona hoe mitovitovy anaty amin'ny saramabe hoe solika ohatra mba betsaka ihany fandanina ny solika fa maninona le lalana ny toetrany tsy mety vita ohatrotran'izany matsan zao le réflexe ao anatin'le izy tsara fantatsy ny mpiaino ajaina zany ondrina moa ho an'ireo zay mbola tsy mahafantatra fa ny fidirana any amin'ny valan-javaboary reny dia tena marina voalazanao misy sarany tsy mitovy ny teratany sy ny vahiny eny fa na ny vahiny zay non résident moa filaza azy zany hoe olona malagasy olo mandalo moa zany malagasy zany fa hoe tsy mipetraka eto izy fa mandalo de samy mana ny tarifany zany reny de ny nationaux zao ny teratany zany dia 2 ariary zany hoe raha misy malagasy anankiray zany tetsidika ny valan-javaboary ny Andasibe dia mandoa izy 2 ariary tsy lafo zany fa ny mpizahatany iny no miovaova arakaraky ny park fa manodidididina ny eo amin'ny 10,000 seninalina eo zany ny ticket anankiray dia reny dia amin'ny alalina ny MNP ny MNP dia sampana anankiray na organe anankiray zany zay miahy anireo fahatsarovana de ny fahatsarovana de misy karazany telo ny voalohany dia parc national iny le mahazatra atsika ny faharoa zay tantany MNP io ny faharoa dia RS ny RS dia réserve spéciale zany hoe ny mampiavaka an'io ndray zany dia misy zavatra tsika ho lany tamingana tamin'io fahatsarovana io dia narovana haingana sao de tratran'izay fahalanina tamingana zay ary ny fahatelo dia RNI na réserve naturelle intégrale iny de natokana ho an'ny pikaroka tsy azo alehan'ny mpizahatany iny fa tsy maintsy pikaroka na reny pikaroka malagasy na pikaroka vahiny reny zany no miditra ao anatin'ireny fa misy sarany foana sy fahazoan-dalana foana omeny MNP zany hoe ny olona rehetra makantona de tsy maintsy mazo fahazoan-dalana fa ny le roa voalohany dia natokana ho an'ny saramembahoaka ary misy sarany daholo de vola reny am'izay dia makany amin'ny MNP de ny antsasany miverina amin'ny communauté locale ny communauté locale eto dia lay faritra ifotony zany zay misy an'ilay valan-javaboary inona mahatonga an'izay mba hahafahana manao fodrafitrasa mifanaraka amin'ny filany lay localité sociale ohatra hoe any Bekopaka zao araka ny voalazantsika teo dia misy any Tsing de Bemara dia ny ampahan'ny recette amin'ny alalan'ny ticket zay alohan'ny mpizahatany na vahiny na teratany dia mandeha amin'ny commune Bekopaka ahafahany manatsara an'ireo fodrafitrasa zay lany ponina eo manodidina zany de iny am'izay mba tsy ahafahan'ilay ponina manao pression an'ilay park na koa hoe manao tsindry am'le park zany na mety mihaza biby ao anatiny zany ka rehefa tsy mipetraka zay de mazava ho azy zay mahatonga nyreny vahoaka eny fotony lasa mihaza an'ireo zavatra tokony harovantsika zany ao anatin'le ala tsatran'izay zao ny any atsimo zao dia misy valan-javaboary ny tsy manampetritra dikan'izay zany ireo sokatra rehefa tsy tsapany ponina eny fotony lay retombé na koa hoe tambehan'ny mbidy zany am'ilay tapakila zany fidirana reny dia lasa manao trafic na tortue satria aleony mahazo tombony amin'ny trafic de tortue zany am'izay fotoana zay nefa tokony zareo no mifanimbina amin'ny fiarovana an'ilay le sokatra zany any anatin'ny faritra zay zany raha ohatra ka atao bango tokony ny fanazavana mahakasika ny hoe inona mahatonga ny fanjakana zany tsy manao an'ilay fanatsarana le lana makany amin'ny parka tsy anjarany fanjakana ny fa le axe national ina anjara fanjakana fa ny eo manodidina kosa ny lalana makany amin'ny parka ny aménagement an'le misy antsoina AST moa zany aménagement de site touristique dia
lay vola azo eo amin'ny fidirana no anatsarany MNP an'le accès zany makany anaty parc zany. Mbola isy fotoana mbola resantsika lavalava ihany mikasika izy fa tsy maintsy maharotany kely satria verina kely zany mba hoe satria izay moa zany zony malaza resaka sadeky de samy menikenina manao ny anjara tandrify afaka 4 andro de isy karazana hoe exposition zany ho atao ery am'le fotodrafitrasa vaovao vao namboarina ao anatin'ity resaka sommet ty de le bazar de Sadek sanomboka ny 7 volana volana raha ianao zany zao satria nareo moa zany sommet ty inona ao anatin'io hopitsidika mitovy aminay anareo sa hoe mpandray anjara ao anatin'le izy satsidika raha ianao zany zao hoe inona no tena ho andrasana ao anatin'io satria hoe raha ny tena marina moa zany reo vahiny afa atao am'ireo mpiambana ao anatin'izany tany mpiambana ny tena sarina misy an'izao nge ty aminay tsy fantatro moa zany hoe reo misy mpizahatany ve am'ireo mba hoe tonga manao an'izany afrikanina moa zany reo amin'ny akapobeny ny Afrika Atsimo ngamba mety misy fa reo firenena hafa mbola tsy de haiko loatra satria ianao moa tena spécialiste izy amin'ny atotanisa ihany koa asany mety manao zany mety azo trandrana ve inona zany tena mba opportunité moa zany zao ny tena resahako anatin'le izy socio-économique par rapport amin'io satria mety fenêtre anankiray zany io mba ahafahana mahafantatra misimisy kokoa an'izay atao hoe potentiel any Madagasikara zany. Ny fomba fijeriko ty mety manana lecture politique le olona rehefa miteny an'ity zavatra ity za fa tsy maintsy teneniko any le izy. Ny fahitako azy mety miomana ny fitondram-panjakana satria amin'ny volana septambra ho avy zao dia tapitra ny ataontsika hoe AGOA zay iarahana amin'ny Amerikana. Azadino nefa zany fa rehefa miresaka tsika tsena ny AGOA zany dia misy ny Zone France zay amin'ny resaka industrie textile amin'ny resaka lamba fa indrindra ny resaka asa tanana. Zany hoe ny Amerikana zany isika dia anisan'ny mpamatsy ara malagasy amin'ny vahoaka Amerikana manondrana andreo zany. De fahitako azy zany sao de miomana ny fitondram-panjakana sao sanatsiny vava ary engany mba tsy tonga am'izay tsika tsy éligible tsony tsika ao anatin'ireo firenena zay miara-miasa amin'ny Amerikana amin'ny alalany ty AGOA ty de lasa hoay zary ireto mpanao asa tanana zay ary manetsiny ka mitady marché zany sika aty amin'ny eo nivony Sadek ary sika raha teo no mitarika an'io ao anatin'ny herintaona zany manao karazana lobbying maro sakarazany mba ahafahana nde ataontsika hoe tsy ho very asa mitazona reto olona zay misetra amin'ny asa tanana reto zany mba tsy ho very asa zany any zany ny lecture ko amin'izy io satria raha ohatsy isika zany teanao promotion resaka artisanat dia tokony efa ela fa tsy hoe am'izao akatoko amin'izao Sadek zao zany tsika no manao mpimaso am'ireo mpikambana eo nivony Sadek zay nde ataoko hoe ny 20 am'ireo firenenareo dia miteny anglisy, ny anakefatra ihany no miteny frantsay. Dikan'izay zany ny nde ataontsika hoe ny antotanisa amin'ny olona mampiasa ny teny anglisy ao anatiny nde ataontsika hoe fizahatany ty zany tafiza anatin'izay ny asa tanana satria secteur transversal ty resantsika teo dia mila an'izay fahaizana teny anglisy zay. Dikan'izay zany ireo mpizahatany zay hiatrika an'ireo bazar de Noël reo dia ny ankabeazany dia miteny anglisy, dia ireto mpanao asa tanantsika reto ve efa voaofana am'izay fahaizana teny anglisy zay sa le mpanao asa tanana etsy ankilany fa andanin'izay ireo revendeur, zany hoe tsy tena le mpanao asa tanana ivantana no hiexpose any asa tanany mandritsy ny bazar de la Sadek io fa ireo olona zay nde ataontsika hoe mpijirika moa zany filaza sa inona mpijirika zany no mivita n'le asa tanana am'ireo gasy zay tena hoe nilofo am'le asa tanany dia reny zany no
ho hitatsika ao amin'ny fotoana io zany fa tsy tena le asa tanana le mpanao asa tanana mivantana zany raha zay le izy a dia ataoko angambany fa tsy de tena mety zay satria ny tena raha tena ijery ny tombotsoany le mpanao asa tanana atsika dia ahoana fomba ahafahantsika miaccompagner na mitantsoroka an'ireo tena mpisehatra amin'ny asa tanana zany zay efa betsaka izy eto Madagasikara amin'ny alalany ireo teboka tokony ho hatsaraina zany a mba ahafahan'izy ireo a mivelatra bebe kokoa zany amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tao anatin'izay ataontsika hoe fampidirana savaranando ny fiarahantsika izay Durlin zany de ohatrany tsy hoe ohatrany fa raha tena menanao zany de hoe zava-dehibe any amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana zany a ny fifehezana tena io moa zany hoe ny tena andrianina de ny hafa koa fehezina zany hoe ny teny anglisy de mananjara toerana lehibe am'izao vanim-potoana resantsika zao na amin'ny lafiny firoborobon'ny teknôlôjia raha zany de misy teny anglisy raha ilo zany zara fa menanao zany faharoa am'le hoe ty sehatra ny fizahantany ty dia sehatra maro lafo zany secteur transversal de hoe afaka tena oloarano-karena vaovao tsy hoe vaovao moa zany fa tokony ao ambiazan'ny Madagasikara tsy voatery tena iazakazaka be ana fitondrana reny ekebony tany sisy mabe resaka am'izao fotoana zao fa na io resaka hoe fizahantany io dia mety atafavoaka atsika zany Richard Moitsy ananitsy fa mila politika mazava le izy ary sehatra tena moronasa maro zany fa tena menanao zany amantsy zany de tena io satria ao anaty misy maromaro hoe guide ary resaka transport resaka maro mihitsy zany le izy de tena hoe tokony atafavoaka atsika io raha misy politika miombokevitra am'izay ary efa ela za no nivoy an'izay hoe ndao tsika itodika amin'ity resaka fizahantany ty averiko nay mandeha ray faingo 10 lavitrisa ny olona manao fizahantany maneran-tany isa taona zany hoe 1 milliard 500 millions 1 milliard 500 millions zany hoe ny ray ampahefatry ny ponina eto ambony tany zany dia manao fizahantany isa taona dia ireo olona reo manao dépense 1900 millions d'euros de dollars azafady 1900 millions de dollars ny vola laniny rehefa manao forme fizahantany ny industrie touristique zany hoe io orinasa goavana makasika an'io resaka fizahantany io dia mirepresente ny 100 ny toe-karena maneran-tany ny PIB moa azafady dikan'izay zany zavatra goavana any asa foroniny ao anatiny ao dia 357 millions ny asa foronina ao anatin'ny fizahantany tafisy anatin'izay le zavany secteur rehetrarehetra le sahantsika teo ay zara ny anjara toerany Madagasikara am'izay antotanisa be dehibe voalaza teo zay mahatonga anamy teny hoe raha reo arany taremarika ahoana ahafahantsika mise positionné par rapport am'ireo firenena zay mifaninana amitsika zany aty amin'ny ranomasy indiana sy aty amin'ny Afrique régionale ao anatin'ny SADC ao anatin'ny SADC fotsiny dia fotoana zao ary ny irariko zany mba tena hoe hakatraikefa ny fitondram-panjakana malagasy amin'ireo firenena zay efa lasa lavitra amin'ny fizahantany zany na aty amin'ny ranomasy indiana toan'ny Maurice na aty amin'ny Afrique australe dia tafitsy anatin'izay ny Kenya tafitsy anatin'izay ny Namibie tafitsy anatin'izay ny Afrika Atsimo tafitsy anatin'izay ny Botswana zany rehetra zany dia tokony ampisokatra ny masotsika satria ny Afrika Atsimo raha aty amin'ny Afrique australe dia efa 9 millions tsika io zany tsy voatery angatagata satria tsika ohatra nisy satria aloha mba navatra le biby dimy anaovana safari aloha zany ho an'ny Kenya zany aloha andry zao fa nitsika manana ny mahay izay tsika ahoana fomba ahafahantsika mivaloriser